Roapolo sy valonjato iraintsika. Sampanrofia ahatsiarovan'ny akaran'i Jesosy tany Jerusalema mandray ny toerana mahampanjaka azy. Alahady koa ito nanambavaka ny sampana Dorkasy. Avy ny mpanjakanao, mandresy ny fahafatesana ny tompo. Salamo faevatra amin'ny roapolo. Ka ny andininy voalohany faharoa fahatelo vakin'ny mpitarika. Ny andininy voalohany sy ny faharoa vakin'ny mpitarika dia ny fanontaniana fa ny valiny rehetra no vakitsika miaraka. Ny andininy voalohany sy ny faharoa ary ny fanontaniana rehetra no vakin'ny mpitarika. Salamo nataon'i Davida, salamo faevatra amin'ny roapolo. An Jehovah ny tany sy rehetra ao aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy, fa izy nanorina azy tambonin'ny ranomasina, tambonin'ny rano nampitoerany azy. Iza niakatra ao an-tendrombohitry Jehovah, ary iza nitoetra amin'ny fitoerany masina. Izay madio tanana sy mahitsy fo, izay tsy manandratra ny fanahy no amin'ny lainky na mianina mitaka. Andray fitahiana avy amin'ny Jehovah izy, ary fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny famonjena azy. Izany ny taranaka mitady azy, izay mitady ny tavanao dia Jakoba. Sandrato ny lohanareo ny fahavahady, ary misy sandrata ianareo ny varavara ny fahagoro.
idirany mpanjakany voninahitra. Iza izao mpanjakany voninahitra izao? Jehova mahery tsy to, Jehova mpiady mahery. Masandrato ny lohanareo vavahady, ary mandratoka ny lohanareo varavarana fahagolo, mba hidirany mpanjakany voninahitra. Iza ary izao mpanjakany voninahitra izao? Jehova tompony maro, izy ny mpanjakany voninahitra. Amen. Niery ny voninahitra ny fisaorana anao Andriamanitra rainay, dia ilay Andriamanitra hatrizay hatrizaika ho mandrakizay, ary mbola miseho aminay ihany koa ankehitriny amin'ny alalan'ny asanao izay mitantana ny fiainanay, mandamina ny fiainanay. Misaotra ry Tompo Andriamanitray fa noho ny fitahinao no nahatratraranay indray ity fotoanany io ity, izay idiranay ianao noho ny fanehonao ny voninahitrao amin'ny mampanjakanao Andriamanitra, ka nidiranao amin'ny voninahitrao mandrakizay. Misaotra ry Tompo Andriamanitray ny amin'ny fandaminanao ny fiainan'ny fiangonana ka nahatratra izao alahady natokanay trotronam-bavaka ny Dorcas izao ihany koa izahay. Ny fotoana rehetra ry Tompo Andriamanitray dia irinay mba hatsapahanay fa Andriamanitra mandamina
manatrika ny fiainanay ianao ary miantso sy mitaonanay isan'andro isan'andro. Ny fanompom-pivavahana rehetra izay ho tanterahanay eto dia mangataka indrindra izay nitarihan'ny fanainao masina anay tsiraray avy. Izany vavaka izany Andriamanitra dia tonononay amin'ny anaran'i Jesoa ilay fanampiombona anay amin'ny vavaka manao hoe: Rainay ao izay ny an-danitra, masinina anay ny anaranao, mitonga anay ny fanjakanao, atao anay ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra, mena mianina saza ho anay, ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka isika rehetra ry havana.
Ny hira fa 4 amin'ny firana fanampiny izay nangatahana namantsika no iomanantsika ao amin'ny liturgia ny tenin'Andriamanitra. Hira fa 4 amin'ny firana fanampiny. Maksien'ny teny soratra masintsika tompoko. Izany dia hitantsika ao amin'ny Isaia toko 4:20, raisina amin'ny 1 ka hatramin'ny 10. Isaia toko 4:20, raisina amin'ny 1 ka hatramin'ny 10. Rehefa hitantsika izany dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Amin'izany andro izany dia ho iraina eto amin'ny tany Joda izao firana izao. Manana tanàna mafy isika, famonjena no hotendren'i Jehovah ho manda sy fiarovana. Vohay ny vavahady mba hidiran'ny firenena marina, izay mitana ny fahamarinana. Ny saina tsy miovaova dia harovana ao amin'ny fiadanana tanteraka, satria matoky anao izy. Matokian Jehovah mandrakizay, fa Jehovah Tompo no vatolampy mandrakizay. Fanahetra ny mponina avo toerana, ny tanàna avo dia harodana. Eny, harodana ho amin'ny tany, ka azerany ho any amin'ny vovoka. Hisahiny tongotra izy, dia ny tongotry ny ory sy ny faladiany mahantra. Voaravina ny lalany marina, eny, aravina ho marina indrindra ny aleany marina, koa amin'ny lalan'ny fitsaranao, Jehovah no iandrasanay anao. Ny anaranao sy ny fahatsiarovananao no irin'ny fanahinay. Amin'ny fanahiko no aniriko anao no ny alina. Eny, ny saiko ato anatiko no hitadiavako anao fatratra. Fa raha mamelo ny tany ny fitsaranao, dia miantra fahamarinana ny mponina amin'izao tontolo izao. Na dia asiana soa aza ny ratsy fanahy, tsy mety mianatra fahamarinana izy. Eny, na dia ao amin'ny tany ny fahamarinana azy izy, mbola manao meloka ihany, ka tsy mety mijery ny fahalebiazan'i Jehovah. Jehovah, avo ny tananao, nefa tsy jeren'ireo. Tsy maintsy ho jereny ihany anefa ny fahasarom-piaronao amin'ny olonao, ka homenatra izy. Eny, afo no andevina ny fahavalonao. Amin'ny anaran'ny Tompo no amakiana ny teny. Izany dia hitantsika eo amin'ny Romanina toko 5:1-7 ka hatramin'ny 7.
Romanina toko 9 andininy faraiky amin'ny 30 ka hatramin'ny 730. Inona no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra momba antsika, iza natoetra antsika izay niarony zanany lahy, izay niarony zanany lahy natolony hamonjy antsika amin'ny zavatra rehetra izany. Tsy omena antsika miaraka amin'ny mamay-poana, tsy omena antsika miaraka amin'ny mamay-poana koa va ny zavatra rehetra. Iza ny ampangan'olom-bafidin'Andriamanitra? Andriamanitra manamarina azy, dia izay manamelika an'i Kristy Jesosy no efa maty, eny sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo amin'ny tanan-kavanan'ny Andriamanitra. Ankavanan'Andriamanitra mihoatra ho antsika. Iza nahasaraka antsika amin'ny fanitiavan'i Kristy? Fahoriana va, sa fahantrana, sa fanendrehana, sa mosary, sa fitanjahana, sa loza, sa sabatra? Araka ho voasoratra hoe, fanonony aminao no namononanay mandrakarivo, toy ny ondry fovonoina ny fijery anay. Kanefa amin'izany zavatra rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Fa matoky aho fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na rehefa fanapahana, na zavatra ankehitriny, na zavatra ho avy, na zavatra ho avy ankehitriny, na zavatra ho avy, na hery, na amin'ny ambony, na amin'ny ambany, na amin'ny zavatra ankehitriny, fa na amin'ny ambony na amin'ny ambany, na inona ny zavatra izany rehetra izany, dia tsy hisy ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Dia mbola faranantsika famakina ny tenin'ny soratra masina. Izany dia ho hitantsika amin'ny filazan'ny tsara ny Jaona toko 12, andininy 12 ka hatramin'ny 7. Ny akaran'i Jesosy tany Jerosalema, dia am-pitsanganana no amakintsika izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary noho ny ampitsony iny ny vahoaka betsaka izay tonga ho amin'ny andro firavoravoana, rehefa nahare fanakany Jerosalema Jesosy, dia nakasapany rofia ka nivoaka hitsena azy, sady niantso hoe hosana, isaorana ane ny mpanjakan'i Israely, ilay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nahita zana-borika anankiray dia nitaingina azy araka ny voasoratra hoe, aza matahotra ary zoina zanaka vavy, indro avy ny mpanjakanao mitaingina zana-borika. Izany zavatra izany dia tsy fantatry ny mpianany tamin'ny voalohany, fa rehefa niditra tamin'ny voninay Jesosy dia vao natsiaro izy fa voasoratra ilaza azy izany zavatra izany. Ary efa nataony tamin'izany ary nanambara azy ny vahoaka izay teny aminy, fony izy niantso ny Lazarosy hivoaka tamin'ny fasana ka nanangana azy tamin'ny maty. Ary izany koa nitsenan'ny vahoaka azy, satria efa reny fa nanao izany famantarana izany izy. Ary tamin'izany ny fariseo dia nampilaza hoe, ataonareo fa tsy mahefa na inona akory ianareo, indro efa lasa manaraka azy avokoa izao tontolo izao. Ray Masina, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Vavakantsika toko mbola misaotra midera ary manome voninahitra anao izay ray zanaka fanahy masina amin'izao andron'io izao. Saotranao lehibe tokoa Tompo, noho ny mbola nitantananao anay ka tonga eto amin'ity fotoana ity indray, nahatratraranay ny fotoana ny Dorcas sy ny sapandry fiandroany. Eny, raha vakiana taminay ny teninao teo Tompo, dia mangataka aminao izay Jesosy mba handrotsaka ny fanahy masinao aminay tsirairay avy, ary indrindra ho an'ny mpitarika izay mbola nazava ny teny aminay, mba hiainanay sy hitondranay fiainanay amin'ny androm-piainanay rehetra. Dia apetraka eo am-pelantananao izany Jesosy, tenena fa mihaino ny mpanomponao. Saotra raha eo, amen.
Hosana ho an'ny zanaky Davida. Ho amin'ny reneny fahasoavana mba ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tombontsika. Ny alahady sampandrofia ny akaran'i Jesosy tany Jerusalema. Ny sampandrofia dia fanaon'ny zanak'Israely rehefa mandray mpanjaka ao Jerusalema. Misy fety anankifito, ny fetin'ny Jiosy, fetim-pivavahana. Ny telo no malaza indrindra dia fetin'ny Tabernakely, fetin'ny Pasika dia ny fetin'ny Pentekosta. Ireo dia itonan'ny zareo sampandrofiana sampan-kazo avokoa. Eto i Jesosy Kristy miakatra any Jerusalema amin'ity perikopa ity. Talohan'io izy nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty. Talohan'io izy nosorana menaka manitra. Fa nosorana menaka manitra tamin'ny Israely dia mariky ny maha-olom-boasitra, mpanjaka, mpaminany, mpisorona. Dia avy eo koa zany fa nosorana faty. Izay zavatra rehetra zay tanteraka tamin'ny Jesosy tokoa satria Jesosy sady mpaminany, ny mpisorona, ny mpanjaka, sady ho faty. Ka le fanosorana zany menaka manitra io le vehivavy manao azy tsy malala midikany, fa i Jesosy malala midikany hoe sady amin'ny maha-olom-boasitra azy io no sady fotoana hafatesana. Zay ny tantara eo aloha fanosorana menaka manitra amin'ny Jesosy nataon'ny Maria. Fotoanan'io fotoanan'ny Pasika. Ny fetim-pivavahana anankiray amin'ny Jiosy dia herinandro foana. Ka fotoanan'ny Pasika zany dia olona marobe mankany Jerusalema. Pasika fahatelo natrehan'i Jesosy io. Amin'ny filazantsara ny Jaona nahafantarana hoe 3 taona Jesosy niasa satria misy Pasika 3 ao. Amanetsinetsiny ny olona mankany Jerusalema rehefa Pasika satria mitovy amin'ny fetim-pirenen'ny zareo mihitsy ny Pasika. Fa tsy olona amin'ny andrivony fa amanetsiny zany no mamonjy zany Pasika izany. Ka eny an-dalana ho an'ny Jerusalema i Jesosy no maneho no mahampanjaka azy. Marina manokana fa impiripiry ny olona naka ny Jesosy atao mpanjaka fa tsy nety izy. Fa ny mahagaga tamin'ity indray izy nanaiky ny obiana atao mpanjaka satria efa tonga mitampony asany izy, epozeo izy nareo amin'ny asany. Inona moa no afatry ny sampandrofia amin'izao fotoana izao? Jesosy Kristy mpanjaka. Indro avy ny mpanjakanao? Mpanjaka mamonjy, mpanjaka mandresy, mpanjaka mamonjy ny vahoakany. Maneho zany mahampanjaka mpamonjy zany izy. Ny andininy 12 hatramin'ny 15 vakitsika. Ary nampitsininy ny vahoaka betsaka zay tonga amin'ny andro firavoravoana rehefa nandrefa ankany Jerusalema Jesosy dia naka sampandrofia ka nivoaka hitsena azy. Any antso Hosana, isaorina ny mpanjakan'ny Israely, ilay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nahita zana-borika anankiray dia nitaingina azy araka ny voasoratra hoe aza matahotra ry ziona zanaka vavy, indro avy ny mpanjakanao nitaingina zana-borika. Leo endriky ny fahatongavan'ny mpanjaka amin'ny Jerusalema tamin'ny andron'ny mpanjaka Davida amin'ny tena naresaka io fiakarana tamin'ny Jerusalema io ny olona namonjy andro firavoravoana ny voaka. Samy manana zay eritreretiny amin'ny famonjena ny olona. Mieritreritra ny hamonjy azy amin'ny fahavalo ny sasany, mieritreritra ny fahagagana natao ny sasany, mieritreritra ny azo mofo ny sasany. Fa ny ombonany zareo dia nioby azy ho mpanjaka. Naka sampandrofia, nanao ny salamo fa 20 zay iraina foana rehefa misy mpanjaka teo amin'ny Israely. Hosana, midikany hoe Hosana dia vonjeo re. Satria ny mpanjaka dia mpanjaka amonjy amin'ny zanak'Israely, ikarakara azy, iaro azy amin'ny fahavalo. Isaorina ny mpanjakan'ny Israely ilay avy amin'ny anaran'i Jehova. Fiobiana fanao tamin'ny Davida izany. Ary zay no manambara hoe nekeny Jesosy eto ny mahampanjaka azy. Fa matetika izy milefa foana tsy mety atao mpanjaka. Fa teto izy nanaiky satria efa tonga ny fotoana. Dia nahita zana-borika izy. Ny mpanjaka tamin'izany fotoana dia manana ny biby fitengenana. Raha momba ny ara-miaramila ny sehon'ilay mpanjaka dia soavaly ny entina. Raha vao ny ara-miaramila
tahaka ny hoe fiara-mifony visy ny sisa amin'ny andro tsika kehitriny zany. Misy dikany daholo zany raha vao soavaly nentin'ny mpanjaka dia ady zay no ambarany fandresena amin'ny ady. Fa raha vao ampondra na borika dia fandriampahalemana, fihavanana. Ne jerentsika ohatra anankiray amin'ny mpanjaka voalohany toko faharoa ilazana hoe ireo mpanjaka taloha ireo zany manana soavaly ampondra dia boriky. Misy dikany zany rehefa ireny hoentina fa tsy hoe mandeha ho azy akory rehefa mitondra an'io zany izy fa misy hafatra ambara. Mpanjaka voalohany toko voalohany andininy faharoa amby telopolo hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Mpanjaka voalohany toko voalohany andininy faharoa amby telopolo hatramin'ny fahadimy amby telopolo nanandratana ny mpanjaka Solomona andimby Davida rainy. Mpanjaka voalohany toko voalohany andininy faharoa amby telopolo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo vakitsika aro Davida mpanjaka. Antsoy ankaty amiko Zadoka mpisorona sy Natana-paminany ary Benaya zanaky Jehoiada. Dia niditra nankio anatrehan'ny mpanjaka izy telo lahy. Aro ny mpanjaka taminy. Enti miaraka aminareo ny mpanompon'ny tomponareo ary ampitengeny nampondra vaviko Solomona zanako lahy. Ka enti midina nankio izy. Ary aoka Zadoka mpisorona sy Natana-paminany anositra azy ny mpanjaka ny Israely. Ary tsofinareo ny anjomara ka lazao hoe ela velona ne Solomona mpanjaka. Dia miakara manaraka azy ianareo ary aoka izy hiditra ka hipetraka amin'ny seza fiandranako fa izy no mpanjaka sady izy no voateniko mpanapaka ny Israely sy ny Joda. Zay le izy zay. Rehefa hiakatra amin'ny fanjakana i Solomona dia nalaina ny ampondra amin'ny Davida mba hitengenana. Ary io ny tenenin'ny Zakaria mpaminany hoe ndray androano izy taloha ela be talohan'i Jesosy izy mpanjaka miakatra any Jerusalema mitaingina zana-boriky. Manambara fandriampahalemana, manambara fikarakarana vahoaka, fanomezana izay ilainy, manambara famonjena. Ary zay nodikany hoe aza matahotra. Miteny hoe aza matahotra dia anisan'ny teny miverina imbetsika indrindra ao amin'ny Baiboly. Io le mpanjaka avy amin'ny anaran'i Davida hoy izy ka aza matahotra, manambara famonjena. Zay le mpanjaka. Le mpanjaka tonga aminao manambara famonjena zany mpanjaka zany. Ary zany famonjena zany no resahana Isaia toko fahaenina amby roapolo. Raha milaza ny famonjenany marina izy. Isaia toko fahaenina amby roapolo andininy voalohany hatramin'ny fahatelo. Andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo Isaia toko fahaenina amby roapolo. Vakitsika. Amin'izany andro zany dia horaina eo amin'ny tanin'ny Joda zao firana zao. Manana tanàna mafy isika. Famonjena no tenen'i Jehova homanda sy fiarovana. Voay ny vavahady mba hidirany firenena marina izay mitana ny fahamarinana. Ny saina tsy miovaova dia arovanao amin'ny fiadanana tanteraka satria mahatoky anao izy. Ny marina dia omen'Andriamanitra saina tsy miovaova, tsy mivadibadika. Farany tsy tian'Andriamanitra hitoetsaina mivadibadika io androany manaiky rapitso mandahy fiovaovankevitra. Ny saina tsy miovaova izy dia arovana amin'ny fiadanana tanteraka. Ary zay le hoe voay vavahady io idiran'ny firenena marina. Ny andininy fahafito mbola manamarina izay. Ahoana hozy izy? Voaravona ny lalan'ny marina. Eny aravonao marina indrindra ny aleny marina. Alamin'Andriamanitra na ny aleny tongotra ao raha olona marina ianao, na betsaka ny olona mitsikilo anao, mamandrika anao, te andavo anao, alamin'Andriamanitra ny lalanao satria miezaka ho amin'ny fahamarinana ianao. Fa na zana rozy izy misy karazan'olona tsy mba manao ifahamarinana io. Amin'ny andininy fahafolo mba vakitsika hoe na dia asiana soa aza ny ratsy fanahy tsy mety mianatra fahamarinana izy. Eny na dia ao anatin'ny tanin'ny fahamarinana ary izy mbola manao meloka ihany fa tsy mety mijery zay. Na dia anatin'ny fahamarinana ary izy ataontsika hoe marina daholo ny olona anatin'ny tanàna anankiray io, mbola mahita clé anaovana tsy fahamarinana foana izy. Misy olona zany tsy tafa mihitsy. Zay ny dikan'izay. Na dia asianao soa, na dia ampianarana fahamarinana ary tsy mety mijery izy. Misy karazan'olona ihany ohatran'izany. Ka le Andriamanitra tonga ho antsika dia Andriamanitra mpamonjy. Mila fihavanana sy nitondra soavaly mitretrebatreva izy mankany aminao. Izy le mandondona eo ambaravarany fonao.
rehefa mandre azy ianao dia mamoa. Mpanjaka mitondra fiadanana, fihavanana, famonjena izy. Fa ny zavatra faharoa dia mpanjaka mitondra fandresena. Mandresy zao tontolo zao. Ny fandresena voalohany natonga nyreto olona reto nideran'i Jesosy dia ny fahafatesana. Satria nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty izy. Ao amin'ny Jaona ny famantarana dia ny fahagagana dia tsy antsoina hoe fahagagana fa famantarana. Na signe. Ny famantarana, misy famantarana 7 ao amin'ny Jaona. Ny voalohany nanova rano ho divay. Dia ny fahafito ny nananganana Lazarosy tamin'ny maty. Ny signe zany na famantarana. Tsy mitovy amin'ny symbole. Ndalina kely tsika. Ny signe dia misy zavatra fifandraisany ao. Indraindray ny fifandraisan'ny signe antony sy vokatra ny famantarana, cause et effet. Raha misy setroka ao dia misy inona zany ao ambany ao? Afo. Le izany signe, le setroka zany no famantarana fa misy afo ao. Ka le famantarana tsy le famantarana ny zava-dehibe fa le zavatra ambarana, le afo. Raha milatsika ny ranomaso maninona le olona? Mitomany izy, dia mety faly izy, mety malahelo izy. Izay le signe zany. Raha mandeha ny sirainan'ny ambulansy dia misy inona zay? Misy marary entiny. Izay no mahatonga hoe famantarana ho Jaona. Misy hevitra ambara zany ny famantarana. Le signe zany tsy miteny ho azy fa tsy maintsy misy zavatra ambarana. Le signe, na signe matematika na fizika na inona, tsy le signe ny zava-dehibe fa inona le ambarana. Inona le ambarana. Misy zavatra ambarana zany io. Raha miteny anao U 235 dia misy zavatra mavesatra be ambarana zany ana amin'ny chimie. Ka zay zany le ambara eto, le fandresena ny fahafatesana. Fa tsy Lazarosy nitsangana tamin'ny maty ny zava-dehibe fa Jesosy mandresy ny fahafatesana. Ary zay na maro an'ireto olona reto. Ka raha azonareo tsara zany dia ile setroka ny tao an-tsain'ny olona fa tsy le afo. Le Lazarosy nitsangana maty no andohany fa tsy Jesosy mandresy ny fahafatesana. Zay ny tena zava-dehibe nefa. Ary zay le tsy azon'ny mpianatra, vakitsika ny 9:40 ahoana ho sisa. Izany zavatra zany dia tsy fantatry ny mpianana tamin'ny voalohany. Fa rehefa niditra tamin'ny voninahiny Jesosy dia voanahatsiaro izy. Fa voasoratra laza izany zavatra izany sady efa nataony taminy. Zareo zany variana amin'le setroka fa tsy mieritreritra hoe misy afo. Inona no tiana ambara amin'ny Lazarosy nitsangana tamin'ny maty? Jesosy mandresy ny fahafatesana. Tsy takatry ny mpianatra zany tamin'ny voalohany. Ary reto olona reto mbola tsy natakatra an'izany ihany. Be dia be zareo satria nahita ny Lazarosy nitsangana tamin'ny maty zareo dia maro be mihitsy ny tonga hoe ino le nanangana amin'ny maty. Mbola vahaolana ety amin'ny tany zany. Fa ny fariseo natakatra ihany ao ambadika ao. Hoe lasa nanaraka azy avokoa izao tontolo izao. Vakitsika ny 7:50 hatramin'ny 7:70. Ary nananambara azy ny vahoaka izay teny aminy. Fony izy niantso ny Lazarosy mivoaka tany amin'ny fasana ka nanangana azy tamin'ny maty. Ary zany koa nitsenan'ny vahoaka azy satria efa reny fa nanao zany famantarana izany. Ary tamin'izany ny fariseo dia namifampilaza hoe hitanareo fa tsy mahefa nahinana kory ianareo. Indro efa lasa naraka izao tontolo izao. Le fariseo zany manao esiteny hoe izao tontolo izao mihitsy manaraka azy. Aiza moa izao tontolo izao io? Marina fa olona manetsy ny teo fa tsy mbola izao tontolo izao. Fa io zany sariteny ilazana fa lasan'i Jesosy ny fahefana rehetra. Jesosy mandresy izao tontolo izao no ambadiky le resaka. Ka na ny fariseo miteny azy ary tsy matakatra azy. Nenge porofontsika zany amin'ny Jaona 2:20 ihany ao alolo ao. 1:30 sy ny 2:30. Jaona 2:20 teo 1:30 hatramin'ny 4:30. Fandresena ny fahafatesana sy fandresena izao tontolo izao no tiana ambara amin'ny mahampanjakan'i Jesosy io. Jerengena 1:30 hatramin'ny 4:30. Ahoana ho sisa?
amin'ny fahafatesany Jesosy zay iaretana io, fahafatesana ratsy indrindra io no anaratana azy ho mpanjaka. Ary ny andrinany zao tontolo zao le prince de ce monde voaroaka dehors mandrika kehitriny, le manelikely ny fiainanao io, manapotika amin'ny taranakao io, le mampiditra anao amin'ny trosa amin'ny zavatra rehetra io efa voaroaka rehefa niakatra miazy fijaliana Jesosy. Zay no dikan'izay hoe ny andrinany zao tontolo zao dia ho roahana. Ary za itaona ny olona rehetra anaraka. Zay no mahatonga antsika misy fiangonana. Tsy ny jiosy tsony ny tao amin' Jesosy fa izasy ianao. Ary zay no mamarina ny tenin'ny fariseo efa lasa nanaraka azy zao tontolo zao. Na dia tsy fantatra zareo ary ny dikany efa nanaraka azy zao tontolo zao. Ary zay le mpanjaka mandresy ny fahafatesany, mandresy zao tontolo zao. Mbola mikisika ihany tsika Jaona 4:20 andininy 7:30. Jaona 4:20 andininy 7:30. Efa nitenenan'i Jesosy ny mpianatra hoe za mandeha ho avy ny olona hamonanareo koa, hikapoka anareo koa, hampigady anareo, ary hahita faisana anareo, fa zao nefa nitoky. Jaona 4:30. Ahoana ho sisa? Za miteny zany lazaiko aminareo. Mba hanananareo fiadanana aty amin'izao tontolo zao na hitanareo fahoriana, nefa matoky fa izaho efa naresy zao tontolo zao. Misy fahoriana ty ekena zany ho Jesosy, misy tsy fatombamana, misy ady, nefa matoky izy fa maninona? Izaho efa naresy izao tontolo zao. Izany fandresena zany dia omeny anao koa amin'izao farisapany rofia zao, omeny anao izavatra rehetra efa hitany na ny kely indrindra manomboka amin'ny anoanana hatramin'ny tsy fahitana toromaso, hatramin'ny aretina, hatramin'ny fahafatesana, efa nilalovan'i Jesosy avokoa hoy izy hoe za efa naresy izao tontolo zao. Ary zany mbola ampitaina amin'ny Romanina 5 raisin'ny Paoly apôstôly, ny amin'ny fandresena omenany mino. Romanina 5 izy ny ampangana olo-bafidin'Andriamanitra, Andriamanitra mihitsy no manamarina. Izy ny manameloka, Kristy Jesosy no efa maty, eny sady nitsangana tamin'ny maty ka mitoetra aiza ao an-tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifono. Niza iampanganao, niza anaratsy anao Jesosy eo ankavanany iray miaro anao. Fa ny tena fahavoazantsika dia ampangain'ny olona, amin'ny tena tahorantsika amin'ny olona. Fa le tenen'i Jesosy eto dia ampangain'ny Satana amin'Andriamanitra. Satana dia miampangatsika isanandro isanandro amin'Andriamanitra. Jesosy eo ambadika eo miaro anao. Tsy dia eritreretintsika zany fa ampangain'ny olona samy olona ny tena tahorantsika, fosafosain'ny olona ny tena tahorantsika. Fa le Satana miampanganao andra manalina io adininao. Io anefa ny tena rovan'i Jesosy anan-danitra. Ny zavatra rehetra dia azon'ny olona alaina aminao, manomboka amin'ny ainao ka hatramin'ny vadinao ny fanananao. Ny zavatra rehetra, fa misy zavatra tokana tsy azo ny alaina hozy izy amin'ny 5:30. Ahoana hozy izy? Iza no fahoriana va, sa fahantrana, sa fanaintsena, sa mosary, sa fitanjahana, sa loza, sa saba. Io zany tsy misy mahasaraka atsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Ny zavatra rehetra mety misy aka aminao. Ny 9:30 vakitsika. Na ny ambony, na ny ambany, na inona amin'ny zavatra rehetra zao, dia tsy ahasaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Zay ny garanti ho anao amin'izao tsapany rofia zao. Avo aminao le mpanjaka, tsy mitratrevatreva izy fa manatinao moramora amin'ny ampondra. Zany ampondra zany tsy mery miazakazaka. Ka na miazakazaka ry tratranao moramora, Jesosy mba handraso. Sotomony le rambon'le amponja fa azonao sotomony. Tsisy tsy mahatakatra azy ny dikan'izay. Tsisy tsy afaka mikasika azy ka dia mamonjy anao izy. Tady koa fa natsotra izy, tondra fiadanana. Mandresy ny zavatra rehetra hatramin'ny fahafatesana. Ninona karazana fahafatesana amin'ny fiainanao, dia izy no mandresy izany. Satria izao tontolo izao mihitsy tsy maharesy azy. Izy no miaraka mandresy aminao. Ka na izao tontolo izao ary amin'ny ilany, ianao rery amin'ny ilany, mandresy ianao. Tahaka an'ilay ankizy kely zay, ianao aveo hoe nanongotra izy
zava-maniry tao an-jaridaina. Nongotany mafy, seka tsy nongotry niongotra ihany. Dia izy tamin'ireny niongotra ihany le izy reneny tena mafy be ozy ny reniny tsy natako mafy be amin'inona ka zavatra kely niongotra io, oroneny nareo manontolo zao tamin'ilany za rery tamin'ilany niongotra io izy. Marina zany sa tsy marina? Zay le izy. Zay zany nataon'ny Tompo amintsika amin'izao andro izao. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Riavana malala rehetra amin'ny Tompo, manoloana izany sitrapon'Andriamanitra vao avy nambarany tamintsika izany, dia mahatsiaro tsy tanteraka isika. Andeha isika iombona amin'izao vavaka fifonana izao, hivavaka isika. Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, Andriamanitra tia dia tia anay tokoa ianao. Nambaranao indray ny sitraponao izay tianao mba ho iainanay. Manoloana izany Andriamanitra dia indreto izahay. Matsiaro menatra sy mangahiahy satria manoloana ny mampanjaka be voninahitra anao Jesosy Kristy Tompo, ilay mamonjy sy mitondra fiadanana ho anay, dia matsiaro menatra izahay. Fa na dia eo aza ny voninahitra ao sy ny fahalebiazanao izay fantatra sy miariary eo imasonay, dia tsy mba nanaja anao izahay. Mamelany elokay Tompo mamindra fo aminay, fa ny olona indray no nahajanay mihoatra noho ianao. Mifona aminao izay Jesosy Kristy mpanjaka anay eo. Mamelany elokay mamindra fo aminay. Mpanjaka mitondra famonjeny ianao, mpanjaka mitondra fiadanana ianao, kanefa impirimpiry moa Tompo no tsy mba noraisinay izany famonjenao izany. No dinay tsy hita ny fiadanana izay nomenao. Mifona aminao izay Andriamanitra, mamelany elokay mamindra fo aminay. Mpanjaka manome fandresena ho anay ianao, mpanjaka mitondra fandresena ho anay ianao, kanefa Andriamanitra eo amin'ny fiainanay dia milavolefo ny isan'andro izahay. Manoloana ny fahasarotana, manoloana ny zavatra maro mifamafao amin'ny fiainanay, dia zary adinonay ny miantoraka aminao ilay tompony fandresena. Adinonay tanteraka mihitsy fa ianao dia efa nandresy hatramin'ny fahafatesana azy. Ko mifona aminao izay Tompo, mamelany elokay mamindra fo aminay. Mino sy matoky izahay, fa be fitiavana ianao, ka hamela ny elokay hamindra fo aminay. Ny anaran'i Jesosy Kristy ilay mpanjaka mpamonjy anay, mitondra fiadanana, mitondra fandresena ho anay. Amen.
itsika izay mibebaka marina tokoa mitsangana ndre ny teny somafaly fa amela ny elontsika amin'ny tompo. Ho ny tompo, izany no voasoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo, mba ho toriana amin'ny anaran'ny famelan-keloka sy ny fibebahana ho an'ny firenena rehetra. Noho izany iray riavana, voavela sy voafava avokoa ny fahotantsika noho ny anaran'ny Kristy tompo, samyamideran'ny tompo isika. Sambatra ny olona izay voavela amin'ny elony sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy sain'Jehova ary tsy misy fitaka amin'ny fanahy. Fita amin'ny efapolo amin'ny dimanjato ny andininy fahatelo. Amin'izao vavaka fangatahana izao isika riavana, vavaka isika. Ry Jesosy Kristy mpanjakanay io, ianao lay derana sy omemboninahitra miaraka amin'ny ray sy ny fanahy masina mandrakizay. Mpanjaka be voninahitra, misaotra anao zahay. Misaotra anao zay fa ianao lay mpamonjy anay, ianao lay manome fiadanana ho anay ary ianao lay manome fandresena ho anay. Andriamanitra tomponay ianao, ary dia misaotra indrindra fa rehefa nandre ny sitraponao izahay dia faly tokoa ny fonay Andriamanitra, satria manana mpanjaka lehibe ary mpanjaka miahy ny fiainanay. Dia misaotra indrindra fa ankehitriny Andriamanitra noho izany teninao izany manoloana ny sitraponao dia feno fanantenana izahay, feno fifaliana izahay. Ka raha andeha hamakivaky ny fiainana indray dia mino somatoky izay fa ianao dia momba anay, ary ny famonjenao sy ny fiadananao no hanapaka mandrakariva eo amin'ny fiainanay. Ka na inona zavatra miseho sy mifamoafo amin'ny fiainanay amin'ny ho avy rehetra Andriamanitra, dia matoky izahay fa ianao no manome fandresena ho anay, ary fandresena lehibe tsy azonay saina akory kanefa omenao izany. Dia misaotra indrindra noho izany fitiavanao izany. Ankehitriny ary izay Andriamanitra dia mametraka ny fiainana rehetra eo am-pelantananao. Ianao no ombanay, ianao mahafantatra ny fikasana rehetra ty anatinay, ianao mahafantatra ny tebiteby sy ny fanahiana ty anatinay. Ampitomboy ny finoanay Andriamanitra, ary ataovy matoky anao Jesosy Kristy ilay mpandresy izahay. Mivavaka aminao izay Andriamanitra ho anay tsirairay avy ireto, izay fantatra ao tsisy miafina aminao ny fiainanay. Fa mivavaka aminao koa izay ho an'ireo mpanomponao izay manaraka izao fanompoam-pivavahana izao ananivo ny tokantrano tsirairay avy any. Fantatra ao tsisy miafina aminao izy ireny Andriamanitra, ny faniriana tsara ao anatin'izy ireny, ny fanahiana sy ny tebiteby ihany koa, ianao no ametrahana izany rehetra izany. Dia mivavaka aminao koa izay Andriamanitra ho an'ireo mpanomponao izay nandrotsahanao ny fahasoavanao noho ny fitantananao ny fiainany nandritry ny fotoana maro, te hisaotra anao izy ireny, ary dia mametraka ihany koa ny fiainany ny hoaviny rehetra eo am-pelantananao zahay. Apetraka fenao am-pelantananao koa Andriamanitra ny fiainan'ny sampana Dorkasy. Ianao no hitarika azy ireo mandrakariva, azon'izy ireo mijoro amin'ny finonanao, ary dia atoky anao mpanjaka lay manome fiadanana sy manome fandresena ho azy ireo. Ny fiainan'ny fiangonanao, akinina feno am-pelantananao zany Andriamanitra mba tena hiroso hatrany, mba ho feno ny famindram-po sy ny fitiavanao. Dia mino somatoky izay Andriamanitra ho fenao mahafantatra izay rehetra mahasoa izao fiangonanao izao, indrindra entinay ambavaka manokana,
ny mpanomponao izay efa notendrenao sy nofidinao mba hitarika anay eto anivon'izao fiangonana izao. Omeo fahasahina mandrakariva, omeo hery sy fahasalamana azony mijoro vavolombelonao Jesosy Kristy mpanjaka anay. Dia izany sy rehetra mahasoa anay Andriamanitra no angatainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpanjaka anay. Amen. Mariky ny finoantsika ry havana, andeha rahantsika manonona ny fanekam-pinoana larana faharoa hoentsika manambara izany finoantsika izany. Fanekam-pinoana larana faharoa manao hoe: isika mino an'Andriamanitra iray, ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary an' Jesosy Kristy tompo iray, ny zanaka lahy tokan'Andriamanitra, nateraky ny rainy talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra, izy no nahariana izao tontolo izao, noho ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanahy masina nofo avy amin'ny rifiritsiny, dia tonga olona izy. Mbona teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika, tamin'ny nanapahany Ponty Pilato izy, maty izy ka nalevina, nitsangana tamin'ny maty amin'ny andro fahatelo araka izay voasoratra izy, niakatra ho any an-danitra izy, ary mipetraka eo an-tanàna ankavanany indray, avy any iviny indray amin'ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty, ary ho mandrakizay ny fanjakana. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsaoana sy ankalazana miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy tenteny tamin'ny vavan'ny mpaminany, isika mino ny fiangonana iray, masina, miorina ny fanambaran'ny apôstôly, ary manerina izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka, sady manantena ny fitsangana amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ianareo. Misy ireo nyty avantsika tia manolotra ny tenana amin'ny sakramentan'ny batisa. Ira fanampin'ny faharoa nandinin'ny voalohany dia hiatrika ny alitara masina izy. Fifaliana ry havana andraisantsika ty avantsika tia manolotra ny tenany ho amin'izany sakramenta masina izany, hiditra amin'ny fanekena vaovao n'Andriamanitra, amin'ny zanak'Andriamanitra hompon'ny lanitra, andray ny fandresen'i Kristy. Okariny antsika ny teny fanorenana zao sakramenta masina izao. Ary Jesosy nanatona dia niteny taminy hoe: efa nomenay ny fahefana rehetra nan-danitra sy etỳ an-tany, koa mandehana ianareo, dia atao mpianatra amin'ny firena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy tandrina zay rehetra nandiko anareo. Ary indro momba anareo mandrakariva mba rapahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary ahoriko ny fanekeko amiko saminao, mba amin'ny tanànako mandimby anao, mba ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra ao sy tanànako mandimby anao ary anao kosa dia ho zanako. Fatao aminy namorana anareo tamin'ny famorana tsy nataony tanana, tamin'ny fanesorana amin'ny tenany nofo dia ny famorany Kristy, fa niarina levona tamin'ny batisa ianareo, ary miara-tsangana aminy koa amin'ny finoana noho ny asan'Andriamanitra zay nananganany Kristy tamin'ny maty. Ka noho izany ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanany Kristy Jesosy. Amen. Noho izany dia mangataka anao hitodika amin'ny fiangonana, mamaky amin'ny pahabe maso ny fanekenao.
eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, manaiky aho fa Jesosy Kristy no tompoko sy Andriamanitra. Ekaiko ny hanompo azy eo amin'ny fiangonana miaraka amin'ny namako araka ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ekaiko ny handany asan'ny Satana sy ny asany, ary hifady ny fanao ratsy rehetra. Ekaiko ny hiroso mba ho tonga ampandrefana san'ny tompo. Ny herin'Andriamanitra no ankinako mba hatanterahako izany. Amen. Mandre anao Andriamanitra matoky azy satria izy nilay matoky tsy miova ary ilay azonao ianterana omeny anao zany fahasoavana hitoeranao izany. Isika fiangonana Koryavana tompona andraikitra mandrakariva amin'ny olona rehetra ankehitrika ho amin'izany firaisina masina ao amin'ny tompo zany hitsangana isika ngataka ny fanahy masina. Andriamanitra raisy toa ty dia tianay tokoa ianao ary fitiavanao dia meloma mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay Andriamanitra ny didin'i Jesosy Kristy tomponay niteny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorenana ny sakramentany batisa. Koa mitalao aminao zay raha eo manatrehanay. Aoka ny fanainao masina nome hery ny asa tanterahanay eto ampanaovanay izao batisa izao. Rano mamelombelona zavaboary ty ary manasany lotony nofo rehetra mba ho famantarana ny fanadiovana anay ao amin'ny fiainana vaovao ao amin'ny Kristy anay izao. Ity mpanomponao izay miroso amin'ny batisa ity ny voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao. Ampitafio ny zanakao izy ary ampiray sendrika aminy no ny asan'ny fanainao masina izay mitarika azy isan'andro amin'ny voninahitra ao mandrakizay. Ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Randriamanantena njiva mirindra. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ony Tompo, anaka, aza matahotra, fa efa nanavotra anao aho, efa niantso ny anaranao aho. Mandehana mifalia ao amin'ny Tompo fa Zanak'Andriamanitra. Amen. I raha fanampy fahatelopolo dia rahantsika n'Andriamanitra iomanantsika raha teo amin'ny fahasoavana faharoa lehibe dia ny fanokarana azy ireo ho mpandray ny fanasan'ny Tompo. I raha fanampiny fahatelo.
amin'ny fifaliana ry havana ndraitsika ry avatsika reto tapa-kevitra fa nyray ny fanasan'ny tompo andray ny sakrameta masina iomban-databatra amin'ny tompo vavolombelon'ny fanekena ataon'izy ireo isika ary miezaka ny mpanay fanasan'ny tompo rehetra hatsiaro ny andro nanokarana azy efa nampianarina ny fotomponoana kristy aminy izy ireo efa nahatateraka tamin'ny fanekeny batisa atolotra antsika ho amasinina ankehitriny kaokary tsika mpiray ny fotsika angataka ny fanahy masina ho amin'izany fanokanana izany. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsy toa sy mandrakizay io. Misaotra anao amin'ny fonay manontolo izahay. Sitraka tokoa mantsy ny nanome toky anay, fa ny teny fikasana momba ny famonjena dia ho anay sy ny zanakay ary ho an'izay lavitra, na iza tsy ny fitiavana hanatona anao. Andriamanitra tsara sy mahatoky io, nino ny fanambaranao zahay. Teo Batisa dia nanokana ny zanakay ho anao zahay, ka nangataka ny irotsahany fahasoavanao aminy. Nampianarinay ny filazantsaranao izy, ary nezaka izay na dia malemy aza, mba hitarika azy ho amin'ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao, izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa niraisinao. Ary ankehitriny, rehefa nandre ny antsonao izy, ka afaka hifidy ankalalana ny lalana izorany, dia indro tonga eo anatrehanao mba nambara ny finoany. Ry Tompo Andriamanitra rainay io, mba hinore ny vavaka rehetra miakatra eo aminao azy ireo. Raisy koa izay rehetra nio amin'ny firaisana masina aminao. Minaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay, mangatanay izany vavaka izany, ho azy any ary ho anao ray any an-danitra sy ny fanahy masina, ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Hoeny antsika ny teny fanorenana izao fanokarana izao. Ho ny tompo izany mpiandry tsara, ny mpiandry tsara manolotra ny aina monjo ny ondra. Raha misy olona ta hanaraka, aoka izy andany tenany sy tonana azy fijaliany ka hanaraka. Fa na iza ny tamonjo ny aina dia avery azy. Ary na iza navery ny aina noho ny amiko dia azo izany. Fa inona moa ny soa azo ny olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa very ny aina? Inona nome ny olona takaly ny aina? Fa na iza nanao sitrapony raiko izay nan-danitra, dia izy ny raha alahako anabaviko ary reniko. Ary amin'izany nazovona naikany hatrehan'ny olona, ekeko izy natrehan'ny raiko izay nan-danitra. Ary nazovona andany hatrehan'ny olona, ho lavoko sy izy eo natrehan'ny raiko izay anan-danitra. Amen. Noho izany dia misy fanekena ilain'ny fiangonana aminareo, valinareo araka ny sitrako fonareo. Ianareo va min'Andriamanitra paratsika sady raintsika nan-danitra, izay tiantsika ka manome Jesosy Kristy zalalah tokana, izay maty nitsangana tamin'ny maty ho famonjenantsika. Mino aho. Mihinan'i Jesosy Kristy zanany izay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay, ho an'ny mpanota rehetra mibebaka ka manaiky azo tompo sy famonjy va ianareo. Mino sy manaiky aho. Moa ianareo manaiky ho amin'ny teninareo ny fanekirana tamin'ny batisa, izay efa niraisanareo ny fanahy masina, ka mizotra amin'ny lalina fiainana Kristy aminy. Ka ezika ianareo tian'Andriamanitra, akatony sitrapony, hatsiary vavaka sy hamaky baiboly, hamonjy fanompoam-bavahana sy fanasan'ny tompo, izay adidy sy tombotsoan'ny mino. Manaiky mitisy akatoa ao. Okarinareo todika amin'ny fiangonana, anambara mpahabe maso ny anaranareo sady amerina ny fanekenareo. Izao Rasafy Mandroso Kefinetien. Izao Randriamanantena Jiva Mirindra. Izao Nivinarasana Vanita Karino. Rehefa nanaraka amin'ny fampianaram-pononao dia nanapa-kevitra indray ny fanasan'ny tompo, izay aneho mino ny faneken'ny famonjena sy ny nataon'i Jesosy Kristy. Ekeko fa ny soratra masina no anambaran'ny tompo amin'ny fiangonana sy ny mpino tsirairay ny sitrapony. Koa ezaka aho eo ambany fitarihan'ny fanahy masina ny andinika azy sy azoto amin'ny fanarana fampianarana amin'ny fomba samihafa, fiarahan'ny vavaka, toriteny, fiaraha-mandinika soratra masina sy ny sisa sy ny sisa. Amin'ny maha-isa mino ahy dia ataoko zava-dehibe sady voalohany fitandrona voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fitondran-tenako, ary ezaka aho hampiasa ireo talenta sy ny fanomezam-pahasoavana nomena ahy mba hanompoako azy eto amin'ny fiangonana sy amin'ny toerana rehetra alehako. Ny herin'Andriamanitra no ankinako hatanterahako izany rehetra izany. Amen. Mandre anareo Andriamanitra ary omena anareo izany heriny izany. Razafy Mandroso Kevin Edien.
noho izany fanekena nataona teo izany dia amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina dia manokana anao izahay tsodrananao izahay ka mandray anao isy momba ny tenan'ny Kristy asainainao andray anjara miaraka aminay ankehitriny amin'ny fanasan'ny tompo Andriamanitra iray tsy tojo efa niantsona la tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no atanteraka sy ampiorona ara-pitoetra anao ho azo ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fahazavantsaina mahiresy sy mahatanja fa ny tompo momba anao. Randria manantena njiva mirindra. Noho izany fanekena nataona teo izany dia amin'ny anaran'Andriamanitra iray zanaka fanamasina dia manokana anao izahay tsodrananao izahay mandray anao isan'ny momba ny tenan'ny Kristy ka manamasina anao ankehitriny hiaraka andray anjara aminay ny fanasan'ny tompo ary Andriamanitra iray tsy tojo efa niantsona la tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no atanteraka sy ampiora amin'ny pitoetra anao ho azo ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fifaliana mahiresy sy mahatanja fa ny tompo momba anao. Ny vonandrasana Vanita Carino. Noho izany fanekena nataona teo izany dia amin'ny anaran'ny ray sy zanaka ary ny fanahy masina dia manokana anao izahay mitsodrananao izahay mandray anao isan'ny momba ny tenan'ny Kristy izahay ka manamasina anao sy manasa anao andray anjara miaraka aminay ankehitriny amin'ny fanasan'ny tompo ary Andriamanitra iray tsy tojo efa niantsona la tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no atanteraka sy ampiorona ampitoetra anao ho azo ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fahendrena mahiresy sy mahatanja fa ny tompo momba anao. Hivavaka isika ary hitsangana isika rehetra. Tompo Andriamanitra eo misaotra anao izay no ity ora nomenao iainanay tao anatrehanao ty apetraka eo tananay eo tananao Andriamanitra reto mpanomponao reto izay voavina namafy ampabe maso ny fanekeny taminao ianao ry Andriamanitra rainay no niantso azy ko namaly izany antsonao izany izy ireo ankehitriny ta io ny fanapa-keviny toetra amin'ny fahatokinanao ka mba homeo azy ireo ny hery aharetany amin'izany noho ny fanainao masina izay nomenao azy ireo ianao ihany koa no aoka hanomana azy anatona ny latabatra masina sy hampiditra azy amin'ny firaisana amin'ny zanakao. Andriamanitra ataovy marina ny fibebahany matanjaka ny finoany tsy azo ozongozonina ny fanantenany ary mahery ny fitiavany anao ka tsy hisy asaraka azy ireo amin'ny fitiavanao Kristy ary ianao ihany koa no hitantana azy amin'ny fanompony ataony eo anatrehanao aoka hifikitra mafy amin'ny marina izay mavonjy izy ka hiasa lalandava mba hitombony amin'ny fahalalany izany ary isehony izy ireo amin'ny kery mandrakariva eo anatrehan'izao tontolo izao ho vavolombelona amin'ny teny sy ny asa. Andriamanitra mivavaka aminao izay mba homeo anay rehetra ihany koa ny androso hatrany amin'ny fiainana maha-kristianina mibanjana ny fanjakana mandrakizay izay efa nampanantenanao ho an'ny zanakao. Ianao ny vavaka ry Andriamanitra ray ny famindram-po amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Ry mpanay fanasan'ny tompo tany mafy ny ananareo mba tsy siaka sady boninahitra reo mandehanaka mitombo amin'ny fahatsarana rehetra mandehana amin'ny herin'ny fahirizana fa izy no atateraka na ny fanaovana ny fikasana ataterahana ny sitrapony. Amen. Ny fikamanana katekomena no hira ho antsika.
hoe ny soratra masina ary Jehovah tompony maro anao fanasana ho an'ny firenena rehetra eto amin'ity tenibohitra ity. Dia zavatra fanasana amin'ny matavy, fanasana amin'ny divay efa niotrika ela, zavatra matavy betsoka, ho foanany eto amin'ity tenibohitra ity ny sarona izay manarina ny firenena rehetra. Ny rakotra izay arakotra ny firenena rehetra, ho foanany tsisy mandrakizay ny fahafatesana. Jehovah tompo hamafa ny ranomaso amin'ny tava rehetra sy hanafatondro maso ny olona rehetra ambonin'ny tany, fa Jehovah no efa miteny. Amen. Izany fanasana lehibe ataon'ny tompo izany dia aseho ankehitriny amintsika, raisitsika amin'ny alalan'izao sakramenta masina izao, ka asandrato amin'ny tompo ny fonareo. Mety tsy mahavonjy raha tokony aterana ovinana misaotra anay tompo, fa tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka Jesosy Kristy, Andriamanitra avy amin'ny Andriamanitra nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra, manana ny fahefana rehetra nandanitra sy tembon'ny tany, feno fiderana nao nandanitra, no ireo serafima mandrakotry ny elany, no ireo arikanjely, satria nanao ny fanavotana ianao. Mpanjaka lehibe ambony noho ny Andriamanitra rehetra, tsy omby alinalina ny mideranao, izay ty ambonin'ny tany na dia mavomavo ara na dia kely ary, mba mianta aminao ry fana masina, mba hoento hanandanitra ny fankalazana sy ny fiobina masina manao hoe hoenoantsika ny teny fanorenana zao sakramenta masina izao. Fa i Jesosy tompo tamin'iny alina izay namandeha anazy dia tena nandray ny mofo, fa rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy manao hoe raiso ano ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy io fahatserovana ahy. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy, misy tro amin'ity ianareo rehetra fa ity norako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Izao no ataovy ho fahatserovana na ovinana misotro ianareo. Fa na ovina ianareo ny mihinana itony mofo tony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara le fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Ivavaka isika. Ry tompo ranaizy nandanitra indreto izay manao ny fahatserovana nahatongavany zanako olona. Ny fijaliany, ny fahafatesany, ny fitsanganany, ny fiakarana amboninahitra, izy mifona mandrakizay eo ankavanany ray. Tsy fahatserovana fahatserovana fa sakramenta masina, mahatonga anay miandro sy mitalaon'ny fiverenany, ko mba hafenony voninahitra ny fanatim-pisaoranay ray eo. Ta io tanteraka sakramenta masina izao, hoendry Kristy le tokana, Kristy le tanteraka, Kristy le fanatitra, Kristy le natenina ndray mandeha monjy eo anay teo amin'ny azy fijaliana. Ry tompo ranaizy nandanitro, le fanahy masina, le mamelona, le manamasina, le mpampahatsiaro, le mpampianatra, izany fanahy izany no meo anay tompo, ahatsarovanay tafaray marina tokoa amin'ny nofo amindran'ny Kristy rehefa miompina amin'ny mofo sy divay. Mianta aminao izay miangavy anao mitsaoka anao ry fanahy masina, amasiny ny mofo mba nambara ny tenan'ny Kristy, amasiny torak'izay amin'ny divay mba nambara ny ran'ny Kristy. Fanao Andriamanitra kosa atanteraka ny teny zanakao malalanao. Mianao anay ry Andriamanitra tsy tonony amin'ny fitiavanao sy ny famindram-ponao, fatria amin'ny alalan'ny Kristy sy miaraka amin'ny Kristy, ary ao aminao Andriamanitra rehetra tokoa, mba mifiraisina amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan Jesosy Kristy tompontsika, izay novakina ho antsika. Ary satria iray ihany mofo isika koa na dia maro aza dia tena iray ihany, fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa.
ny kapoky ny fisaorana izay saorantsika dia firaisana amin'ny rany Jesosy Kristy tompontsika, ny rano fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Hoe ny soratra masina, indro avy ny mpanjakanao, andeha fifavotra avokoa zao ny zavatra rehetra. Amen. Ipetraka isika anao larakira fahavala amin'ny 20 amin'ny fizarana ny mofo sy ny kapoka. Ento zany kazarao molay efa nanitsena ka nandray an'le mpanjaka lehibe. Ira 7 no ataontsika fanohizana ny fizarana ny mofo sy ny kapoka. Ira fa 7.
telo amin'ny telopolo amin'ny zato. Oka isika iombo-po amin'ny fanetretena manao hoe tompo. Tsy mendrika tao hoe zanakao. Tompo, tsy mendrika hidiranao ambany tafitrano. Tompo, tsy mendrika hitsipina sy somotsoro latsaka fa amin'ny latabatra okontrana. Kanefa ho ianao hoe izay manatonay tsy mba ho laviko mihitsy. Amen. Eto no anoloranao anay ny mofonaina rano velona. Jesosy Kristy ilay mpanjaka mitondra famonjena amintsika manao hoe raiso ano ity ny tenako izao no ataovy ho fahatserovana ahy. Raiso ny tenako ny teninao ary ny rako ho fiaina.
hoy Jesosy Kristy ilay mpanjaka mitondra fandresena ho antsika hoe sotroanareo rehetra ity fa ity norako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro famelan-keloka. Izao no ataovy ho fahatsiarovana na oviana no misotro ianareo. Misaotra anao zay Andriamanitra fa efa nandray arak'izay mety izao sakramenta masina izao. Any mpanahy mavoka ary sakafo mifanjaka ny lanitra. Misaotra Tompo. Amen. Hoe ny apôstôly masina. Tanterao ny fifaliako mba iraisinareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra. Amen. Ipetraka amin'ny fifaliana isika, anao ny rakom-pisaorana sy ny rakitra, eo ny dekona andamina an'izany, eo ny antoko-pira afaka mihira ao anatin'izany. Ny rakitry ny mpandray no andeha mialoha.
toizantsika amin'ny hira fa 7 sy 700 7 sy 700. Petraka ianareo iroso amin'ny vaovaon'ny fiangonana avy hatrany isika. Dia mbola faly miarabantsika rehetra ry havana ary dia manona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy sy ny tokantranontsika. Mamindrafo amiko Andriamanitra fa misafoaka manenjika ny olona. Miady amiko mandrakariva izy ka mampahory ahy. Fa efa nanafaka ny fanahiko tamin'ny fahafatesana ianao. Eny, nanafaka ny tongotra ianao mba tsy solafaka handehanako ao anatrehan'Andriamanitra amin'ny fahazavana velona. Salamo fa 1:10 ny 2 sy ny 7:10. Toy izao indray ny vaovao ray tamin'izao maraina izao. Isaorana ny tompo fa
fa vita somatsara ny fampiarabanana tratry ny taona ny birao fiangonana. Isaorana torak'izany keo ny mpitandrina menakavy ary isaorana ny mpampiatrano kolonel Erika Mianakavy, voninahitra ho azy irery ihany. Fivoriam-ben'ny fikambanany dekôla sy ny loholona dia atao ny sabotsy 30 ny volana aprily manomboka amin'ny 2 ora sasany eto am-piangonana. Manantena antsika rehetra ho tonga maro fa zava-dehibe no hodiniana. Ny fahatongavan'ny dekôna sy ny loholona amin'ny alakamisy masina dia amin'ny 5 ora hariva fa mbola amerikira. Mbola misy ireo sampana tsy naka ny labozia izay ampiasaina amin'ny herinandro masina ka angaviana izy ireo andalo ambiraony sekretaria akaizany. Andray anjara fitenenana ny RFF misy firanadino amin'ny anarany Andria Mosela Anjariana mandalo ambiraony sekretaria makaizany. Anatanteraka famangina fiangonana rehefa vita ny fampom-pivavahana. Manasantsika ihany koa ry havana amin'ny fankalazantsika ny herinandro masina izay atao manomboka ny hariva, izay sampana sekoly alahady no hanomboka izany amin'ny 4 ora ary ny alatsinainy ka hatramin'ny azoma kosa manomboka amin'ny 9 ora. Manasantsika rehetra hanotrina izany. Vaovao avy amin'ny sampana sekoly alahady manomboka ny herinandro masina sekoly alahady amin'ny 4 ora hariva anio. Fahatongavana amin'ny 3 ora, fanamiana mpianatra t-shirt fotsy, ny mpampianatra polo fotsy, ny ambaniny zaitina. Ny fakanany sosisy dia ny asabotsy fa 19 ny volana aprily manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 2 ora amin'ny andro ihany. Sampana Dorcas fa Kristiny fihavanantsika. Anio dia alahadin'ny sampana Dorcas misy mivarotra fampirantiana isan-karazany ao an-tokotany izay ahitana confiture, legioma, sakafo isan-karazany, akoho bio, asa tanana maro samihafa, voninkazo. Koa anasanantsika rehetra mpianakavin'ny finoana izany. Ny alarobia hariva no anjaran'ny sampana Dorcas ny fankalazana ny herinandro masina dia manasantsika rehetra hanotrina izany izay rany amin'ny katekomenina. Rakim-pisaorana. Misaotra ny tompo noho ny fahasoavana azonay taminao ka nahatraranay ny 17 taona ny fanambadiana ary nanomezanao taranaka anay dia mametraka hatrany ny fiainanay menakavy aminao hatrany. Misaotra tompo, atolotra ho an'ny mpitandrina 3 mirahalahy sy ny sampana Dorcas. Rakim-pisaorana noho ny fanolorana simenitra anankiray. Ratsy Jehova no manao ny trano dia miasa foana mpanao azy. Tokantrano iray manolotra fasika 2 camion hoentina amin'ny fanaovana ny tranon'ny mpitandrina Rakotomanga Mikaela Mianakavy mangataka vavaka. Misaoran'i Jehova ry fanaiko ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Fianakaviana iray manolotra boiron 700 isa fandraisana anjara amin'ny fanaovana dalina ny tranon'ny ray aman-dreny mpitandrina mangataka vavaka sy firana fanampiny laharana fa 720. Fa antitra Kristy ho an'Andriamanitra izahay amin'izay ho vonjena sy izay ho very. Tolo-tanana amin'ny fanorenana ny tsangam-bato fankalazana amin'ny 25 ny mpitandrina Rakotomanga Mikaela Mianakavy ividianana simenitra. Fararakitra avy amin'ny fianakavian'ny tompoko vavy Ranivo Alsoloniony Tamara Denise Alfonsine. Izay indray ry havana vaovao iray tamin'izao maraina izao voninahitra ho azy irery ihany. Faly miarabantsika rehetra fiangonana mandray fitenenana fohy amin'ny alalan'ny rantsana fanatanjahantena sy fialam-boly ny tenako.
atsakany hoe ny tanina zay mbola tsy mahafantatra ny tonton edy azafady. Zany rantsana fanatanjahantena sy fialam-boly zany a dia manao antso teboka roa zany tiako resahana eto. Manao antso ho an'ny mpikambana tranainy sy ny mpikambana izay sy ny olona vaovao izay hiditra ho mpikambana ao amin'ny RFF. Ka noho izany dia miantso antsika rehetra ho tonga eto am-piangonana ny asabotsy ariva fa 9 aprily amin'ny rora sasany ho fampivondronana satria nisy an'ireny confinement reny a dia somary natoritory ny fanatanjahantena sy ny fialam-boly mo eo koa le tahotra no ny takosina ao anatin'izany fanatanjahantena zany. Io sabotsy io a no fotoana ivondronantsika izarana ny karatra mahampikambana satria io karatra io a no ahafahantsika miditra any amin'ny terrain ny rasy a sy ny génie isaky ny asabotsy ariva. Teboka faharoa fantatray fa misy mana-talenta ato, misy olona vanana amin'ny resaka fanatanjahantena zany. Le rantsana fanatanjahantena io a dia fitaizana koa ao anatiny. Miantso izahay izay olona mana-talenta atao hoe coach na mahay lalàna mahakasika ny fanatanjahantena, baskety, foty, be da be zany zavatra atao anatin'le fanatanjahantena. Misy randonnée dia miantso izay olona mana-talenta manana finiavana amin'izany isaorana mialoha tompoka. Teboka fahatelo, raha sitrapon'Andriamanitra dia ho tanteraka amin'ity taon'ity ny lundi de Pentecôte, zany hoe io zany le fialam-boly. Somary efa lany hevitra izahay mpikarakara ny amin'ny fitadiavana toerana, koa raha misy amintsika fiangonana mpivavaka mahafantatra hoe ary misy toerana mahazaka olona 900, misy terrain de basket, misy terrain de foot, dia mba afaka manatona anay fa izay mpikarakara no hitsidika ny toerana rehefa avy eo dia iarahantsika manao le izy. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Saotra tompo. Ireto avantsika reto a manolotra ny zanany amin'ny sakramentany batisa amin'ny pasika. Zazakely Andriamangason velonirina Ezekia tolotry indray aman-dreniny Randriamanganirina Victorien sy Rasoa Ndrainy Tina Sabrina. Ireo izy ireo amin'ny pastera zany. Zazakely Rakoto Malala Nomentso tia Yeremienne tolotry iray aman-dreny Rakoto Malala Voara Mirantsosy Solomenjanary Andrinena Dani. Saora tompo. Zazakely Raobso Nieky Eritso Gracia tolotry iray aman-dreny Raobso Narina Sandratra Erzosy Andriano Manana Saloy. Ary amin'ny ilana ry izy ireo misaotra tompo. Zazakely Rabe Mananjara Tsitoaina Maefa Asombola Fifalintso tolotry indray aman-dreny Rabe Mananjara Jean René Rovany Asina sy Razafy Andritsitoaina Mbola Fi. Ato amin'ny ilany ato izy ireo. Zazakely Riandrianjaka Tena Ampity Anoka Fahafaliana Kajiriana tolotry iray aman-dreny Rianjaka Pierre Christelle sy Rakoto Malala Andry Tanjona. Ato izy ireo a dia mivavaka nareo ny fiangonana. Saotra tompo. Fanamasina fanambadinany Rabeady Andriamaro Entso Robert sy Lalala Ianjaso Nadia amin'ny 9 ny volana April. Ireo izy ireo ato namavaka nareo ny fiangonana. Saotra tompo. Ampiomanina isika apatsahivona fa ny fifanana batisa dia amin'ny zoma zao amin'ny 4 ora ariva eto amin'ny fiangonana. Ny mpitandrina Randriana Antenainy Lazandrainy Martin mpianaikitra foibe dia manao jobily volafotsy manasa antsika izy mimbavaka ary amin'ny efitsika mandraina arivo sabotsy 20 april amin'ny 7 ora maraina. Misy moa fanasana nalefany ho an'ny sampana fifoazana.
raha riva manomboka ny herinandro masina nanokatra an'izany tsika miaraka amin'ny sampana inona moa sekoly alahady tsy maintsy asandratra ilay mazava amin'ny firy moa amin'ny 4 zany dia tonga alohan'io zany ny sekoly alahady raha riva tsika manomboka amin'ny herinandro masina. Marina ny fotoana amin'ny tsodrano isika horaintsika ny hira mialoha sy aorian'ny tsodrano hitsangana isika. Aminao zao tsodrano zao matoky an Jehovah-Andriamanitra ao Jehovah ny vatolampinao tsy mba rendrenana matory ny mpiaro anao Jehovah ny fialovanao amin'ny ankavanana sy ankavia ka ny fahasoavan'i Jesu Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray fampiresana ny fanamasina hitantana ny dinareo naiza lehanareo. Amen. Aza matahotra indro avy ny mpanjakanao ho an'Andriamanitra ireriny ny voninahitra amin'ny anarany tsy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo.